Faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanahy masina, fanahy ny fahazavana, fanahy ny fahamarinana hitarika antsika amin'ny marina rehetra. Ary raha andray an'izao teny izao tsika dia tsy handalo maina ao antsika fa hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy zany. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary manome fiainana ho antsika tsirairay avy. Saorantsika ny tompo fa izy mbola manome tombonandro, izy mbola manome fotoana ahafahantsika miain'ny teniny. Io teny io tsy inona dia fahazavana faniriny tongotsika fiainana ao antsika. Io teny io dia famelobelomana hoy izy hoe aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia tena ho iainanao zany teny zany ary mi fiainana ho anao. Filazana tiana zaraina amintsika maniraka anay ny tompo izara teny mandritry ny rovolana ao amin'ny lycée J.J. Rabearivelo ao amin'ny amfiteatra isaky ny asabotsy hariva manomboka amin'ny 2 ora tsy diso. Ao amin'ny lycée J.J. Rabearivelo amfiteatra isaky ny asabotsy hariva manomboka amin'ny 2 ora tsy diso mandritry ny volana Mai sy ny volana Jona. 2 volana zany apetratsika eo anatrehan'ny tompo zay ary manasa anao. 2 volana nomen'ny tompo anao, andofanana anao, amola volana anao, ampaherezana anao, ikasiana anao. Tsy tazona anao zahay, tsy tarika anao amina toko-pivavahana na amin'ny fikambanana na anao fiangonana zay. Fa izao hitory ny fahamarinana aminao, hizara ny afo ny famonjenao anao, dia hitondra n'izany koa ianao eto Madagasikara, Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farantany. Isy no alefan'ny tompo any amin'ny banivohitra lavitra any, isy no alefan'ny tompo any amin'ny toerana maizina any a Madagasikara, fa hikasihan'ny tompo ny olona any amin'izay toerana rehetra any azon'ny olona famonjena. Ary isy no irahan'ny tompo any ivelany faritra Madagasikara, any ampitany ranomasina, hitondra an'ilay famonjena dia Jesosy Kristy. Averina fivoriam-pifoazana, fotoam-pampianarana, fotoana fitoriana filazantsara isaky ny asabotsy hariva manomboka amin'ny 2 ora tsy diso ao amin'ny lycée J.J. Rabearivelo ao amin'ny amfiteatra mandritry ny volana Mai sy Jona amin'ity taona 17 sy 2 arivo ity. Dia tongavy ianao raha mangetaheta, raha maniry ary afaka tonga ianao tsy manavaka an'izaniza na aviaiza na avaiza fa zay rehetrarehetra mangetaheta ny tenin'Andriamanitra dia afaka tonga. Zay ny filazana fohy tiana zaraina amintsika. Zao dia andray tenin'Andriamanitra tsika amin'ny jaona voalohany. Lohateny dia zao: izao no ora farany. Izao no ora farany. Ary marina mihitsy zany. Jaona voalohany toko 2 andininy 7. Jaona voalohany toko 2 andininy 7. Raha ankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sady, koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany ny aly ireo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha tahiny namantsika izy dia efa nitoetra tamintsika ihany, fa efa nialy izy mba haseho fa tsy hisantsika izy rehetra. Sady mampalahelo no mampitrotra no sady ihany koa mahavelombolo mampisaotra ny tompo ny toe-javatra izay misy amin'izao fotoana, satria misy ny milaza fa izy ny Jesosy, izy hono ilay Jesosy, izy ilay Mesia, ary mila miankohaka aminy, mila miaino azy. Fantatsika eto Madagasikara zany, eto Madagasikara misy an'izany. Izy no afaka hamahan'ny olana eto Madagasikara, ary izy no havita ny fampihavanam-pirenena. Mahonena, mahonena. Ny teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, ny faminaniany ny tenin'Andriamanitra aloha dia tsy maintsy tanteraka, ary eo am-patatanterahany zany. Fa tsy nampozina mihitsy hoe eto Madagasikara dia sahiteny hoe izany Jesosy, izany Kristy, izany ho izy ary izany ho enoy, fa
raha mihaino ahy anareo dia ho afaka mifantrany ty Madagasikara ty, ho voavontsy ty Madagasikara ty, raha tsy mihaino ahy anareo dia atao ahoana fa ho verynareo. Zao no lazaiko anao, aza mety ho fitahany ianao, aza mety ho rebirebeny ianao, aza mety ho ambakainy ianao, fa miondre ato amin'ity baiboly ity dia ho hitanao fa laingy zany, diso zany, aotra izany, ary fitaka zany. Lazaiko anao zany, fitaka zany. Jesosy raha tonga eto tany ny faminanina voalaza amin'ny baiboly dia ho avy izy eny amin'ny rahaolon-lanitra, tsy mbola hipetraka eto tany akory azy izy, fa ho avy eny amin'ny rahaolon-lanitra fotsiny hitsena ny fiangonana. Zay le hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry. Jesosy ilay mpapakatra ny fiangonana fofombady, ny fiangonana zanak'Andriamanitra fofombadin'i Kristy napetrany eto tany amin'izao fotoana izao, ary ho avy ny fotoana izay hiverenany Jesosy eny amin'ny rahaolon-lanitra aka ny fiangonany dia hiara-hiakatra aminy eny amin'ny rahaolon-lanitra. Zay ny zavatra isy atsoatsy, fa tsy hoe Jesosy tonga eto tany. Mbola ho avy eto tany Jesosy, fa ao aorianany fampakaran'ny fiangonana dia hitoetra any amin'ny toerana any paradisa, any amin'ny toerana izay akan'i Jesosy atsika isika fiangonana hiaraka hifaly, satria tonga ilay fampakaram-bady ary ary hifaly amin'ilay mpapakatra isika mandritry ny fito taona. Rehefa tapitra ny fito taona, 3 taona sy tapany sy 3 taona sy tapany, zay vao hiveriny Jesosy miaraka amin'ny fiangonana dia ametraka ny fandaminana rehetra eto tany ary anjaka mandritry ny 10 taona. Zay ny tantara misy, fa aza manaiky ho rebirebeny olona sika ko ambakain'ny olona. Jesosy dia miteny mihitsy atao amin'ny Matio 4:20 hoe isy no hiteny hoe izaho no Kristy, ary maro no fitahany. Matio 4:20 fa Matio 4:20 fa efatra, mitandrema fa andrao isa mitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ho anao hoe izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Fa maro mihitsy no voafitany ozy. Iteny mihitsy izy hoe izaho no Kristy, maro no voafitany. Zany zavatra anankiray apetraky ny tompo, isy avy tondra famitahana dia hiteny hoe izaho no Kristy. Tanteraka zany eto Madagasikara, fa misy ny milaza fa izy no Kristy, izy no Jesosy Kristy. Fa hoy Jesosy hoe mitandrema fa andao voafitaka ianareo, maro ny voafitany. Mampalahelo fa be da be ngeny ny voafitany, tratra ny hypnotisme, voapetaka ny vy mamay, tratra ny fandrebirebena, tratra ny fandrekerekena, dia ilanja olona ve ianao andehandeha ao anatin'ny trano anankiray dia hitehaka olona dia ametraka lamba andehanan'ilay olona. Fanimpotsampy zany, fanimpotsampy zany, fanimpotsampy zany, ary mila hibebahana malaky zany, ary mila mandositra. Fa be da be mitsizy, izao no ora farany, izao no ora farany, fanambakana, fitaka, antikristy milaza fa izy no Jesosy, izy no Andriamanitra. Jesosy Kristy no mpamonjy, Jesosy Kristy no fiainana, Jesosy Kristy efa tonga teto tany ary efa maty, efa nalevina ary efa nitsangana tamin'ny maty, ary hoy izay niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra ary ho avy indray aka ny fiangonana. Fa tsy hoe olona hitanao tampoka eny an-dalana, hitanao teto tany na apôstôly dia avy eo lasa Jesosy mihitsy. Tompony hoe hiasa ary tena ampijoro ny fiangonana, fa zao no ora farany, ora farany, ora farany. Be da be ny fitaka, be da be ny mpamitaka, be da be no toko hoe manangana tokom-pivavahana, manangana toerana, manangana hetsika maro, dia ilaza fa raha tsy mandalo eo aminy tsy mahazo ny toro lalana avy amin'Andriamanitra. Raha tsy mandalo eo aminy tsy mahazo ny fitahiana, raha tsy mandalo eo aminy tsy mahomby amin'ny asa, raha tsy mandalo eo aminy tsy mahay fianarana, raha tsy mandalo eo aminy tsy tahina ny tokantrano, raha tsy mandalo eo aminy tsy mahazo vady, raha tsy mandalo eo aminy dia tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra. Raha toy ianao ka mino izay ary manatona an'ireny olona ataoko hoe mamitaka sy mandangy ireny, misy herin'ny fanany aho, fanahy ratsy, fanahy mamitaka. Raha toy ianao ka manaiky ary mandeha mandray izany dia ho tratra ny fandrebirebena,
ho tratra ny fanahin'ny fahaverezana, ho tratra ny fanahin'ny fitaka, dia tsy ho hitanao intsony le fahamarinana, tsy ho hitanao intsony le fahazavana, fa tonga jamby ianao. Dia hoy Jesosy amin'ny Mateo 5:10 hoe jamba mitarika jamba, aiza no andehanana? Any akadiny hafarana. Ny fahajambana ara-panahy ora farany zao. Be da be ny olona voafitaka, efa hita zao fa angalarin'ny olona ny fananany, efa hita zao fa alain'ny olona ny tranony, efa hita zao fa efa fitahan'ny olona, efa ho alain'ny olona mihitsy ny vadiny, ho alain'ny mpitondra fivavahana, mbola mijanonao ihany. Satria nahoana? Nanaiky an'le tsy fahamarinana, nanaiky an'le fanahin'ny fitaka, ary tratra ny fahajambana ara-panahy voapetaky ny vy mamay, ka tsy mahatsapa tsony ao anatin'ny maizina ane zaty. Olona efa mangalatra, efa manitsaka, efa manimbazimba, efa manevateva, ary efa tena manandevo anao, mbola lazainao fa izy ny tsara, mbola lazainao fa izy ny tena izy, mbola lazainao fa izy ny tena nampiasain'Andriamanitra. Jamba ny masonao. Androany raha hiverina ianao, androany raha hisokatra ny masonao, androany raha tena te hiaino an Jesosy ianao, hiala ny kiranao amin'ny masonao, hiala ny fahajambana eo amin'ny masonao, ary anaiky andray le fifamonjena ianao. Fa zao no ora farany. Ora farany zao, oran'ny fitaka zao, oran'ny antikristy zao, ary be da be no milaza fa Jesosy. Ho anao fiangonan'i Jesosy Kristy, tsy misy mpanalalana aminao makao amin'i Jesosy, fa tonga dia direct ianao sy Jesosy. Tsy mivala vavako raha tsy miresaka amin'ny pastera, raha miresaka amin'ny lehilahin'Andriamanitra, raha tsy miresaka amin'ny olom-boahositra. Tsy mivala vavako raha tsy mitondra vary kely na mitondra entana kely zay amidiko ao ampivarotana, omeka ny any amin'ny trano fivavahana mba hitahina fanompo-tsampy zany, fanompo-tsampy zany. Tsy hoe tsy mahomby raha tsy mandeha io taxi be io raha tsy omeko amin'ny pastera kely mihitsy aloha ny fiara hoentiny, fanompo-tsampy zany. Ny fitahinanao dia ao amin'i Jesosy Kristy, ary Jesosy ao anatinao mitondra fiainana sy fitahina ao anao. Tsy voatery, ary tsy hoe tsy maintsy andalo lehilahin'Andriamanitra, andalo mpanompon'Andriamanitra, andalo mpitondra fivavahana. Vao mainka ary zany ny amin'ny akamarony tsy amin'ny akapobe no mahavery anao, mahavoafitaka anao, tsy mahomby anao. Fa ny fitahina mahaimaim-poana, ny fahasoavana mahaimaim-poana, ny fanambinana mahaimaim-poana, ny famombana mahaimaim-poana dia enao sy Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy olona eo anelanao sy Jesosy. Tsy misy ataoko hoe coach na hoe mentor na hoe tena mpitarika anao ao amin'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe nareo aza miteny hoe ray eto tany, fa ny rainareo dia any an-danitra. Hoy izy hoe mivavaha toy izao, rainay izay any an-danitra. Amin'izao fotoana nefa tsika milaza fa io ray mpitondra fivavahana, io ny rainay. Amin'izao fotoana dia malaza ny data, neny mpitondra fivavahana io, pastera io, mpizara tenin'Andriamanitra io. Jesosy dia efa miteny mihitsy hoe mivavaha toy izao nareo, rainay izay any an-danitra. Fa tsy niteny izy hoe rainay any amin'ny toerana tsy haiko aiza misy anao, rainay izay any Itosy, rainay izay any Ambobao, rainay izay ao Analakely, rainay izay ao Behoririka, rainay izay any amin'ny Roxy, any amin'ny Ritsy, any Andrefanambonjanahary, ao Behoririka. Tsia ovay ny fomba fijery, miova ny fanavaozana ny saina, amantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ora farany zao. Ny fiangonana dia natao aleo tena hiankina amin'ny Jesosy, fa tsy hiankina amin'ny olona lavo zao, ho andevon'olona, ary tsy hanao zavatra raha tsy mahazo toro lalana avy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra, mahazo baiko avy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra, mahazo tsojano avy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Fonom-bola zaza dia ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Raha mbola kely ny zaza izy dia tsisy azo arina fa mitovy amin'ny mpanompo ihany izy, mitovy amin'ny andevo. Fa rehefa lehibe izy afaka ho amin'ny tompo. Ialao ny fahazazana ara-panahy, ialao ny fenterana lava aman'olona, fa manatona Jesosy ho Jesosy ny fiainanao, Jesosy ny lalàna, Jesosy no mpitarika anao, Jesosy no akanao hevitra, Jesosy no ilanao sitraka, Jesosy no tomponao soarahanao, fa tsy hanaraka olombelona ianao. Fa amin'izao fotoana tena voafitaka ny malagasy, voafitaka ny malagasy satria manompo olona. Tsy hay hivavaka raha tsisy olona eo, tsy hay hamaky teny raha tsisy olona eo, tsy hay hiaino ny feon'Andriamanitra raha tsisy olona eo. Tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe 2:20 amin'ilay Jaona voalohany toko 4 teo, ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina,
ka mahalala ny zavatra rehetra. Ianareo kosa manana ositra, tsy ho avy any amin'ny pastera, tsy ho avy any amin'ny bisopy, tsy ho avy any amin'ny révérend, tsy ho avy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra. Raha avy any amin'ny vehivavin'Andriamanitra, raha avy any amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny ositra voarainao, mila mibebaka ianao, ary mila mifony ianao, ary mila manatona an' Jesosy ianao. Fa ny ositra dia avy amin'ny fanahy masina. Ny ositra dia avy amin'ny Jesosy. Ny manao batisa ny fanahy masina tsy olombelona, tsy lehilahin'Andriamanitra, fa ny manao batisa ny fanahy masina dia ny fanahy masina. Zay misy lazain'i Jesosy hoe anao batisa ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manao batisa fa tsy olombelona. Raha ny batisa ny fanahy masina, ny batisa ny fanahy masina ndresahako. Dia tena mila miverina ny fiangonana mba tsy ho zaza ra-panahy intsony. Fa zao no ora farany, tena ora farany zao, ary tena tia napetraka amintsika zany. Ora farany zao. Ary be ny fitaka, be ny langa, be ny fandrebirebena, be ny fandrekerekena, ary ny mampalahelo zay milaza azy ho kristianina, milaza azy ho mpivavaka, milaza azy ho nateraka indray no tena voafitany. Ny olona tsy mpivavaka indray, ny olona tsy manana an Jesosy indray, zay mijery aty ivelany no mahita hoe inony ty fanambakana ataon'reto olo reto, inony ty fitaka ataon'ity fivavahana ity, ary zay mahatonga ny akamaroan'ny olona tsy te hivavaka e. Zay mahatonga ny akamaroan'ny olona tsy te hiditra am-piangonana e. Zay mahatonga ny akamaroan'ny olona tsy te herika zany fivavahana zany e. Satria le fivavahana dia entina hanarona na asa ratsy, entina hakana vola, entina amitahana olona, entina angoronan-karena, ary le fivavahana lasa anarany fotsiny. Fa misy olona tena fantatro mihitsy tsy te herika fivavahana mihitsy izy mandra-pafantatra, satria ny zavatra hitany tamin'ny mpivavaka dia tena zavatra mahatsiravana, zavatra mamoafady. Mpivavaka nefa mijangajanga, mpivavaka nefa mamita bady, mpivavaka nefa manao risoriso, manao kolikoly ao anatin'ny lainga, mpivavaka nefa mialona, mpivavaka nefa ao anaty lolo-po sy tsy fitiavana, mpivavaka nefa tsy mamela heloka, mpivavaka nefa tena feno fahasiahana sy tena hoe feno abobiana sy fankalana. Dia midy ny varavarana, midy ny vavahady, midy ny fon'ny olona, satria le milaza ho mpivavaka, le milaza ho solotenan'Andriamanitra, le milaza ho mpanompon'ny Kristia, dia tsy hita eny aminy ny fitiavana, tsy hita eny aminy ny fahamarinana, tsy hita eny aminy ny fahamasinana, tsy hita eny aminy ny tahotra an'Andriamanitra, tsy hita eny aminy le vokatra zay feno fitiavana, fandeferana, fahalemem-panahy ary fahamarinana. Fa zavatra hafa no hita. Ianareo nge napetraka ho fahazavana, ianareo nge napetraka ho fanasina, ianareo nge napetraka ho jeren'ny olona, kanefa ny zavatra ataonareo toa misara-bady, avy eo mivady amin'ny olo-kafa indray, divorce et remariage, nefa mpitondra fivavahana. Tsy hitanareo nga voalaza ny tenin'Andriamanitra fa halako ny fisaoram-bady, halako ny fisaoram-bady. Ary izy ny teny hoe raha mbola velona koa ny lahy dia voafatotra amin'iny fanambadiana iny ny vavy, ary tsy afa-miala amin'iny izy raha tsy maty ny lahy. Hoy ny tompo hoe zay rehetrarehetra misaotra vadiny dia mampijangajanga ny vadiny, ary zay rehetrarehetra manambady izay voasaotra dia mijangajanga, ary zay rehetrarehetra zay rehetrarehetra manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Zany hoe zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Misy nefa pastera, misy nefa mpitory filazantsara, misy nefa ao anaty fitoriana olona efa divorcé, remarié, mitory tenin'Andriamanitra. Tsy ara-baiboly zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, satria fijangajangana, ary ny fijangajangana mitondra makany amin'ny fahaverezana. Zao no ora farany zao. Aza gaga ianao ny aminy hoe ametra tanana dia mianjera, ametra tanana dia sitrana. Aza gaga ianao ny aminy hoe mirakla tena mitobaka tahaka ninona. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny Tesalonianina hoe anao fahagagana tsy tahaka ny efa hita hatramin'izay izy, kanefa fanahy mametaka. Voalaza mihitsy ary tonga ny mpiafy mihitsy izy, kanefa tsy avy amin'i Jesosy. Tsy izay mirakla rehetra dia avy amin'i Jesosy, zay fanasitranana rehetra dia avy amin'i Jesosy, zay rehetra fananganana amin'ny maty rehetra dia avy amin'i Jesosy, zay rehetrarehetra fahagagana rehetra dia avy amin'i Jesosy. Ary tsy ny fahagagana mitondra amin'ny famonjena. Lazaiko anao fa tsisy nahita fahagagana miopapana sy tena mampitolagaga ohatran' zanak'Israely zay nahita ny ranomasina mena ny sokatra, ary io ranomasina mena io nandehanany teo amin'ny tany maina, amin'ny akavanana ranomasina, amin'ny akavia ranomasina, ary tao anatin'ny ranomasina io tsy maintsy nahita karazana trondro zavatra be da be tao izy, mandeha tongotra maina fotsiny izy. Fa lazaiko aminao fa firy izy ny tao ny ala tao amanetsiny,
fa anankiroa tamin'ireo nialy taoro ihany tonga tany amin'ny tany Kanana. Anankiroa ihany satria nahoana tsy ny mirakla ny mahavonjy, tsy ny mirakla ny azona famonjena fa be da be ny mahita mirakla fa tsy ny bebaka, tsy ao anaty fahamasinana, tsy ao anaty tahotra an'Andriamanitra. Folo ny boka zay nisitranan Jesosy ary nahiratra amin'ny masony, fa tao amin'ireo boka folo ireo ray ihany no niverina nanatona an Jesosy. Ny sivy sitrana fa lasa tany amin'ny fahaverezana. So sitrana ihany koa ianao dia milaza fa voavonjy, fa tsy midika hoe sitrana ianao dia voavonjy. Tsy midika hoe nahita fahagagana sy fanambinana ianao dia voavonjy. Tsia, fa ny fibebahanao, ny fahamasinanao, ny tahotrao an'Andriamanitra no mahatonga anao ho voavonjy. Ora faran'izao tapitra ny lera, ampahan'izay voalaza teo zay fa ataoko hoe taridalana mbola entinao iresahana amin'ny tompo sy hijerena hoe aiza ho aiza ny toyany amin'izany hoe ora faran'izany, fa ora faran'izao. Ary aoka izay masina mbola masina hatrany, ary izay marina mbola marina hatrany. Amen.